Ara-barilaina soavina ny tompo mombanao. Izany fiarabana nataony anjely tamin'ny maririn'i Jesoa izany rehefa malala no entiko miaraba antsika vehivavy rehetra tratrin'izao andro fetiny Reny izao. Ny vavaka maraina teo ary avako dia ny tamin'ny tompo anao izao audio izao. Dia rehefa nandray araka ny fanaoko ry avako mandray agenda izay dia manoratra mialoha izay tenin'Andriamanitra mifandray amin'ilay tiany ampitaina. Rehefa vitako ilay nandray ny andin-tsoratra masina izay hoe ho ataoko fampaherezana sy fampianarana dia tahaka tsapako ny tompo miteny hoe vavaka no ataovy. Raha sitrakareo ary avako malala dia hivavaka ankehitriny, hivavaka ho antsika reny rehetra, ho an'ny vehivavy rehetra. Dia aoka ny fanahy tompo no hiasa maerato amiko ary an'olo-tsaina mivavaka izay ho tononoko. Hivavaka isika ry avako malala. Mankasitraka anao izahay ry Kristy mpanjaka bifitia ny amin'izao tontolo andro vaovao omenao anay izao dia ny fahatsiarovana ny fetiny Reny. Sarobidy eo anatrehanao tokoa tompo malala ny vehivavy rehetrarehetra. Sarobidy eo anatrehanao satria malala anao ary ianao no efa niteny fa momba anay mandrakariva ianao. Ianao ry Kristy mpanjaka ilay nisy voalohany tamin'ny vehivavy no mitantana hatrany hatrany vehivavy rehetra. Ianao Kristy mpanjaka no avy amin'ny era-behivavy no nisy ny mpanjaka tahaka ny Davida izay niaiky izany hoe namolavola tao an-kibin-drenika anao. Ianao ry Kristy mpanjaka manao fanoharana amin'ny Reny akoho toy ny Reny akoho izay vehivavy Jesoa malala izay mikarakara, izay miaro ny zanany. Mankasitraka anao ao anatin'izany. Mankasitraka anao fa hery tena tsy takatry ny saina eny anananay vehivavy manao ny fikarakarana ny ankohonanay. Mankasitraka anao izay tompo malala satria tena tsy tamboho isaina ny tahaka ny hoe fahagaka nataonao eo maha-renim-pianakaviananay. Dia iraina ny anaranao, asandratray ny anaranao Jesoa ny amin'izany. Mamindrafo aminay kosa Kristy, mamela ny elokay. Be tokoa ny tsy famendrehanay, be tokoa Jesoa malala ny mahatonga ny tsy tanteraka eo anatrehanao. Kanefa tsy mijery izany ianao, fa mijery hatrany fa hoe malala anao izay tsy manisa akory ianao ny fahotanay, fa tena mitsinjo anay ianao Jesoa dia tahaka ny zanaka malala, tahaka ny ataon'ny Reny amin'ny zanaka malala. Mankasitraka ny amin'izany tompo. Ankehitriny dia taminao angataka ho an'ny Reny Jesoa, angataka ho amin'ny vehivavy Jesoa. Tompo malala, mivavaka manokana aloha ho an'ireo izay mety mbola tsy Reny. Tompo ianao no nitahy, ianao no nitso-drano tompo teo amin'ny fanambadiana ny amin'ny 15. Tompo ianao no natanteraka izany ho an'ireo Reny rehetrarehetra, ho an'ireo vehivavy rehetrarehetra izay te ho Reny ary tonoina amin'ny anaranao Jesoa Kristy fa ho tanteraka izany tso-dranonao izany ho amin'ny mpivady, ho renim-pianakaviana io izay manongela ny tsofina izay mbola tsy Reny io amin'ny anaranao Jesoa Kristy. Ao ihany koa ireo mety izay tsy nanananaka akory Jesoa, Reny foana ireny, Reny mandrakariva ireny, reny ary natsoinao ao amin'ny Salamo 3:10 amin'ny 100 an'ny 7.
ho tonga reny zaza mifaly ireny, satria mitsy voatery izay aloka ny kibony fa izay ataonao karakaraina eo anatrehanao ary tena manana tombo manokana ihany koa ireny olona ireny. Tompo aoka tena atsapa fifaliana ireny esory izay mety hoe alahelo sy fahakivikiviana esory Jesosy fa tsy izay ateraky ny kibo ihany antsoina hoe zanaka fa maro ireo zanaka tena tianao, ireo olona tianao karakaraina dia atao fitsapan'izy ireo Jesosy fa manana anjara tena tsara sy fanomezam-pahasoavana hafa izy ireny Jesosy ka aoka feno fifaliana koa amin'izao fankalazana ny fetin'ireny izao fa reny ihany koa ireny olona ireny dia mivavaka ao andreo reny manan-janaka. Tompo tsy mora ianao no mahita, tsy mora ny adidy aman'andraikitra saingy manana anao izay ary mangataka aminao feno ny herinao mandrakariva hahavita tsara ny fikarakarana mpanompo kelinao, ireo malala kelinao izay ataonao eo ambany fihina Jesosy malala ireo ondry kelinao fa anana ampio izahay ireny Jesosy mba tena modely azy ireo. Karakara ihany koa ny vady andefy mandrinay Tompo malala meo anay izany hery izany, meo anay ny fahasalamana Jesosy ary aoka Tompo malala tena hoe fitaovana ampelantananao eny miaingo amin'ny ankonana tokoa Jesosy ireny olombe ireny na ny mpanjaka araka ny teniko teo mpanjaka Davida na ireny filoham-pirenena ireny avy amin'ny ateraka ny vehivavy avokoa ireny Jesosy ireny mpanomponao lehibe ireny ampio izahay Jesosy mba tena hikarakara, ampio izahay Jesosy mba tena fitaovana ampelantananao amin'ireny malalanao ireny dia ny Reny ny fitiavana Jesosy dia avy aminao ka hanovozana izany mandrakariva ny fifaliana rehefa vizaka izahay dia io ny sandrinao manomana mandrakariva anay mankasitraka sambatra izahay fa ianao no mpia ny reny rehetra dia anao ny dera, anao ny laza, anao ny voninahitra ary sitraka ho indrindra miarahanay manakambana izany vavaka izany amin'ilay vavaka mamy na ampianarinao manao hoe Reny izay any an-danitra ho amasinany ny anaranao, ho tongany ny fanjakanao, hataony ny sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Meo anay anio ny anasaasa ho anay mamela ny elokay tahaka namelanay izay meloka taminay aza mitondra ny amin'ny fakapanahy manafany amin'ny ratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen.